Malalo nito pampitogorona amintsika rehetra trany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Mbola ao anatin'ny lohahevitra manao hoe manompony ny tompo amin'ny fahamasinana ihany sika miamiko. Ary amin'ity anio ity na dia tsy dia fanao loatra ary amin'ny tompoteny dia ireo perikeupa telo, ireo texte telo mandrafitra ny perikeupa sika amin'ity anio ity dia ny Amosa 5:1 ka hatramin'ny 7:20, Matito 5:1 ka hatramin'ny 7:20 ary ny Korintiana voalohany 5:5 no iarahantsika mizara amin'ny samy tenin'Andriamanitra izany. Ny ombonan'ireo texte ireo araka ny efa voalatsako teo dia mampianatra antsika sy manoro antsika ihany koa ny tsara ho fantatra mahakasika izany hoe manompo ny tompo amin'ny fahamasinana izany. Rehefa malalo amin'ny tompo ray soary ny texte antsika ao amin'ny Amosa 5:1 ka hatramin'ny 7:20. Mampianatra antsika ny boky ny Amosa, mampianatra antsika ny mpaminany, mampianatra antsika Jehovah'Andriamanitra amin'ny alalan'ny boky ny mpaminany diavako ka izao no ataony. Ao ka tsy ho lasa resaka sy fisehosehoana ivelany fotsiny ny fanomponan'ny tompo amin'ny fahamasinana. Avelomnay mandeha mampianatra antsika Jehovah'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpaminany ka ho izy ao ka tsy ho lasa fisehoana na resaka ivelany fotsiny ny fanomponan'ny tompo amin'ny fahamasinana. Ry havana malala raha nanaraka tsara ny famakiana ny Amosa 5:1 ka hatramin'ny 7:20 isika dia nahatsapa tsara fa masika dia masika ny voambolana ampiasain'ny Amosa mpaminany entina milaza ny endriky ny fanompona ataon'ny zanak'Israely izay tsy ankasitrahany Jehovah'Andriamanitra mihitsy izany rehetrarehetra zany. Andeha ho tanisaintsika ireo riavo satria nisy maromaro zany. Ao amin'ny 1:20 dia hoy Amosa mpaminany, hala laviko ary tsy hoanitra ankasitrahako mihitsy ny falavitra ataonareo. Ao amin'ny 1:20 dia hoy indray izy manamafy izany, tsy sitrako ary tsy hojereko akory izany rehetrarehetra zany. Ary eo amin'ny 1:13 dia hoy izy, atsaha fa maharenina hoy Jehovah'Andriamanitra. Tsy mba misy voambolana many, tsy mba misy voambolana tsara kokoa fa tena masika Jehovah'Andriamanitra naniraka ny mpaminany satria fantany fa fisehosehoana ivelany fotsiny lasa resa be fotsiny ary entina mideraderaka nefa tsy mitondra fahamarinana eo anatrehan'Andriamanitra ny fanomponana ataon'ny zanak'Israely araka izany. Izany hoe raha vadikitsika dia izao tsy fanomponana ny tompo amin'ny fahamasinana ny fanomponana izay nataon'ny zanak'Israely fa fisehoana ivelany fotsiny any. Hoy ny 1:20 araka ny voalazan'ny Amosa mpaminany hoe manao hoe ny nitondra ny tabernakely ny mpanjakanareo sy ny fimetrahany samponareo ihany nataonareo dia nikitany Andriamanitra reo izay nataonareo ho anareo. Dikan'izany dia izao ianareo mba milaza fa manompo aho i Jehovah'Andriamanitra kanefa tsy zany ny fisehoana ivelany fotsiny no anehoanareo an'izany fa ny ao an-tsainareo sy ny ataonareo dia mbola ny mpanjakanareo izay olombelona toanareo ihany nomenareo voninahitra ary indrindra ny sampy hafa ihany mbola ataonareo manandanja ao fiainanareo fa tsy mba ratsapaka ao amponareo akory izany fanomponan'ny tompo izany fa hamolotra fotsiny ihany ka dia lany resaka sy manao zavatra ivelany fotsiny ihany ianareo. Ry havana manalo amin'ny tompo tsy milaza polisika fa hoe misy zany ankehitriny fa raha sanatria misy zany ho antsika izay manatrika izao tenin'Andriamanitra izao dia misaoran'Andriamanitra fa mbola mampatsiaro antsika koa ny tompo satria tsy lany ho tantara fotsiny ihany izany teny faminaniana nampitondraina ny Amosa fa mbola misy dikany amiko sy aminao ihany koa ankehitriny. Rehefa manompo ny tompo ianao dia manompo ny tompo amin'ny fahamasinana aza tao resa be fotsiny, aza tao fisehoana fotsiny ihany fa tsy mitondra nyenonenona ary tsy ankasitrahany Jehovah'Andriamanitra izany. Ka tsy nivavantsika fotsiny ihany na nilelantsika fotsiny ihany manompona ny tompo, tsy zany fa ny tena manotompo mihitsy ny fo, ny saina, ny vatana, ny fanahy satria izany no manompo ny tompo amin'ny fahamasinana.
dia malalo amin'ny tompo indraindray manahirana ny manaradian'Andriamanitra sarotra ny manompo an'Andriamanitra kanefa ny zavatra tokony fantatra ao dia izao ianao manapa-kevitra ianao manana fahasahiana andeha hanompo ny tompo amin'izany fahamasinana zany no tena tadiavina ferifery isika indraindray no misy miteny ao izahay any mivavaka fanolotra fotsiny ihany zany fa mila aseho fa mivavaka amin'ny Jehovah Andriamanitra ianao mila aseho fa manana ny Jesosy Kristy ho tompo sy mpamonjy isika eo amin'ny fiainantsika amin'izany rehetra izany tadidio araka ny voalaza eto fa mety tsy ho hitan'ny olona hafa ny fanomponao Andriamanitra hafa manoloana manambiny izay Andriamanitra ivavahantsika dia Andriamanitra ray zany fanamasina fa sy izao hitan'Andriamanitra zany dia hoy ny matetiky fahenina andiny 520 tokony ho haintsika tsara zany Jesosy no milaza zany tsy misy olona mahay manompo tompo roa fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tidy ny anankiray ho bany ary ny anankiray amafoky dikan'izany na miteny azy isika fa manompo an'Andriamanitra na misy kristianina miteny azy fa Andriamanitra Jesosy Kristy irery ihany no tompony kanefa tsy mba mijoro vavolombelona maneho zany ho hita maso izy fa lasa vava sy resaka fotsiny ihany dia tadidio tsy akasitrahany tompo zany satria tsy fanompona azy amin'ny fahamasinana verivery ry havana malalo amin'ny tompo zany ny fiainany zanak'olombelona matetika zany no manjony zanak'olombelona matetika tsy ho fitsarananao anefa zany tenin'Andriamanitra zany ambarany afosany tsy zany fa hanitsy ny lalana kosa anomeranao zay rehetra tsy vitanao hatramin'izay anomeranao zay efa manekenao teo anatrehan'Andriamanitra anomeranao zay mba efa nijoroana vavolombelona teo anatrehan'Andriamanitra ka ninetsonao azy ho tompo sy mpamonjy teo amin'ny fiainana no anton'izany amin'ny teny ity tsy anameloka anao ny tompo tsy hitsaranao ny tompo tsy anometsiny anao ny tompo fa tadidio zany fa nitiny ny tompo amina kosa amin'ny teny ity dia no mba hanapahanao hevitra sy ny mba hirosonao hatrany fa izakay nanaiky ny anompo an'Andriamanitra ka manomboka sao tsy ho ataoko vava fotsiny zany fa tena mitateraha mba ho hita maso mba manompo azy amin'ny fahamasina mba tsy ho tonga amintsika riao ny tenin'i Jesosy Kristy ao amin'ny Luka toko fahenina andiny fahaefatra amby efapolo manao hoe ary nahoany ianareo no miantso ao hoe tompo tompo nefa tsy manao zay lazaiko ry afaka malalo amin'ny tompo ny manompo ny tompo amin'ny fahamasinana tsy atao resabe na fisehoana ivelany fotsiny any fa mila asa rehefa vita zany riavako andeha indray isika ho ao Mateo toko fahadimy andiny faharaiky amby roapolo ka hatramin'ny andiny fahaefatra amby roapolo fa atsika zay nandika amin'ny baiboly ka mamaky zany baiboly zany ny filazantsara araka Mateo toko fahadimy andiny faharaiky amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo dia tsy inona akory fa mpahany tamin'ny toriteny zay nataon'ny tompo tao an-tendrombohitra toriteny mbola misy dikany amin'ny fiainantsika toriteny mbola manandanja amin'ny fiaina toriteny mbola misy dikany amin'ny fiainantsika tsirairay avy amin'ny fiainana tadidio zany rehetrarehetra zany raha fitinina riavako ny fampianarana nataon'i Jesosy Kristy eto itsotra fotsiny ihany eloka be vava manoloana ny famonoana olona ny fahatezerana sy ny fanaovana tsinotsinona ary fanatsiana ny hafa ry afaka malala ny fampianarana hoentin'ny tompo dia tahaka an'izao araka Timothée toko fahadimy andiny faharaiky amby roapolo ka hatramin'ny fahaefatra amby roapolo ity aoka ho madio fo amin'ny rehetra ianao rehefa te hanompo ny tompo amin'ny fahamasina aoka ho madio fo amin'ny rehetra ianao rehefa te hanompo ny tompo amin'ny fahamasina na ny rahalanao ny olona akaiky anao midikan'izany na ny lavitra ny mpiara-monina aminao ny mpiara-miasa aminao mpiara-mianatra aminao ny mpiara-monina mpiray fonona aminao ny mpiara-mivanaka aminao sy sisa sy sisa na inona fiainan'izy ireny na inona fahasamefana araka ilay lazaina tamin'ny fotoanan'ny ankizy teo sy ny hafa rehetrarehetra dia aoka ho madio fo aminy ianao mba ho hitany tompo fa manompo azy amin'ny fahamasinana arak'izany dia atolon'i Jesosy Kristy ao anatin'ity toteniny ity
zay tokony atao mba hatonga antsika adio fo manoloana ny rehetra araka izany. Hoy Jesosy Kristy tompo eo amin'ny 5:7 manao hoe raha mitondra ny fanatitra eo amin'ny altara ianao ary eo ny mahatsiaro fanondralanao manana lailo aminao dia avenao eo amin'ny altara ny fanatitrako mandiana aloha ataovy izay havananao ny ralanao raha rehefa miverina dia vao atero ny fanatitra. Fantatsika tsara ny fanatitra ary Jesosy mahafantatra tsara ny fanatitra ho atao zany dia fanoloana tena ho amin'ny fahamasinana ny dikan'izany. Kanefa hoy Jesosy sao dia mieritreritra ianao fa rehefa manatanteraka an'iny ianao dia ho masina tokoa ny fanatanterahana azy, kanefa ianao mbola tsy madio fo amin'ny manakaiky ianao, tsy madio fo amin'ny hafa rehetrarehetra. Tsy mety zany hoy Jesosy Kristy tompo. Fa ny zavatra tokony ataonao dia izao: andehana aloha ny fanazava ny rahalanao, andehana aloha mandeha ka meteza ny fanadio fo ianareo, fa rehefa avy ao azonao tanterahana tanteranao am-pifaniana sy am-pitiavana ny fanatitra izay ataonao araka izany. Riavana manalo amin'ny tompo, zany ny tediavin'ny tompo amintsika mba tena madio fotsika manompo an'Andriamanitra, tsy misy hafinafo ary aza mieritreritra fa hanafony zany amin'ny tompo fefa fitato ny tompo izany. Mampalahelo riavo ny kristianina indrindra no mahay mitsara ny hafa, ny kristianina indrindra no mahay mitsara ny manakaiky azy, ary ny mifanakaiky sy ny mpiray finoana indrindra no misy tsy madio fo eo anatrehan'Andriamanitra. Tsy mahasoa zany ary tsy sitraka Andriamanitra zany ary tsy eken'Andriamanitra zany, tsy amonanao anefisy, tsy hitsaranao anefisy, fa ho isan'ny eloka eo aminao rasanitra ny fanaovana izany. Ry afaka malalo amin'ny tompo, manomboka amin'ity an'ity raha mbola miteny ianao fa mpanompin'Andriamanitra dia sahabo ianao ny filazana zavatra ratsy ny hafa, na inona nataony, na inona nataony, na inona hevelinao fa fahamarinana eo aminao, ny fitsarana ny hafa, ny fanananao ambomibahana ao an-tsaitsika ho tsy mety diso manana ny marina foana, ary indrindraindrindra ka mitarazoka azy, mampitarazoka ny zavatra rehetra izay mba mety mampifanolana indraindray, ary mitazona lahelo amin'ny hafa sy sisa sy sisa. Ny kristianina ry aho ary tsy manaratsy fa mety tafiditra ao anatin'izany aho izay mizary ty tenin'Andriamanitra ty aminao. Ny kristianina matetika dia izao: mahafinaritra azy mitahiry alahelo ho amin'ny hafa, ny tenenana okalo mbola tsy vitako mihitsy, mbola izao nampalahelo ahy, mbola hitsy sy sisa sy sisa na amin'izy io na amin'izy. Hoy ny tompo anefa tsy mahasoa anao zany, fa mandehana aloha, fa rehefa avy eo manao fanatitra ny fahamasina sy ny fahadiovam-potoana araka izany. Raha mpivady ianao miady fa raha ohatr'eo zany mety izy no madio fo, raha mifankatia ianao tsy mifanaraka fa raha ohatr'eo zany mety izy manadio fo, fa ny tompo efa nanadio antsika. Raha mpianaka ianao tsy mifampiditra trano fa mifampilaza tsy fandevo maty, tsy mahasoa zany, mety izy madio fo. Raha mpiray tapo ianao no tsy filaza ka tsy mifampiditra trano intsony, tsy mahasoa zany amin'ny fiainana. Raha mpiray finoana ianao no mieritreritra fa tsy fanatrika amin'iny aho, sanatria ny vava mahasorena any ny fanatrika amin'iny ary, tsy sitraka Andriamanitra zany. Fa ny zavatra tediavin'Andriamanitra amintsika dia izao: tian'Andriamanitra isika, ny fahamasinana tediavin'Andriamanitra amintsika. Dia araka ny tenin'ny Paoly apôstôly eo amin'ny Romanina 12:7 manao hoe: raha azo atao dia ataovy izay havanana ao amin'ny olona rehetra. Inona ry aho fa mba ho toy izany isika, inona fa mba izany koa toe-tsaina hoentsika manompo an'Andriamanitra. Ekena fa maharary indraindray ny ataon'ny hafa, ekena fa mahasorena indraindray ny ataon'ny hafa, ekena fa manahirina indraindray ary mahatofo ny ataon'ny vadinao, ny ataon'ny ray tampolo aminao, ny ataon'ny zanakao, ny ataon'ny ray aman-dreninao, ny ataon'ny mpiray fonona aminao, ny ataon'ny mpiray sambana aminao, ny ataon'ny kristianina, ny ataon'ny mpiara-miasa, ny ataon'ny mpiara-mianatra sy ny sisa sy ny sisa. Fa saingy izao efa nentin'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliany ireny,
efa namariny tamin'nyrano na latsan'nyrendretra rehetrreny efa dioviny ianao tsy tiany mo amin'izany tsony fa tiany adifo ka lanambavao ndray no meny tomponao ry avako malala hoy jesosy aoka ho madifo andrendra isika raha manompo ny tompo ny fahamasinana ny mosa dia nampianatra tsika aoka tsy ho lasa resaka na fisehoana velana fotsiny ny fanompona ny tompo ny fahamasinana jesosy mampianatra atsika aoka ho madifo andrendra isika raha manompo ny tompo amin'ny fahamasinana fa ny fahatelo farany dia ity iperimpopantsika ny texte fahatelo dia ny Korintiana voalohany toko fahatimy ny andinidiny voalohany izay novakiana tamintsika teo diavana izany no nananarany Paoly apôstôly mafy ny fiangonana tao Korinto ka hoy Paoly apôstôly aoka tsy fanafikelo ianareo raha manompo ny tompo amin'ny fahamasinana aoka tsy ho fanafikelo ianareo fametezana na fitondratena madio ihany koa akoatran'ny hoe madio fo rehefa manompo amin'ny tompo amin'ny fahamasinana fananarana natao Paoly apôstôly tamin'ny fiangonana tany Korinto iavo ary fantatry Paoly apôstôly tsara fa misy olona ratsy fitondratena ao sainga tsy samy ampangan'izany ny fiangonana fa dia miaina ao anatin'izay fifampiatsaram-belatsy izay ihany tao anatin'izany rehetrarehetra izany dia hoy Paoly apôstôly milaza ny alahelo ao anatin'izany hoe manao hoe teteny manao hoe tsy masina io fanompona ataonareo amin'ny fiangonana io dia hoy izy ary anareo ndray vanony rere ka tsy mampalahelo anareo akory izany mba hoe sorona tsy ho aminareo ilay nanao zany zavatra izany avelona mandeha tokoa Paoly apôstôly ka ianareo ndray vanony rere ka tsy mampalahelo anareo akory izany mba hoe sorona tsy ho aminareo ilay nanao zany zavatra izany tiany Paoly apôstôly olazainao anatin'izany dia ity mba mirehareha anareo fa manompo an'Andriamanitra mba mirehareha anareo fa tena fiangonana mihitsy kanefa ny tena marina dia izao afenafenanareo iadalana ka tsy samyteny izay olona hitanareo fa manao atsona eo anatrehan'Andriamanitra kory iadareo fomba n'olombelona zany manahirana fa ny fihavanana taloviny fomba n'olombelona zany manao velao izy fa tsy atsapatena ve izy fa lehilahy lehibe na vehivavy lehibe zany fitenitsika na dia kristianina sesisa fa saingy roa Paoly apôstôly tsy zany manompo ny tompo amin'ny fahamasinana fa ny fahasahinao miteny azy ny tsy mety ataony ny fahasahinao zany fa raha tsy samanao zany ianao dia mipiraipetsapitsana iany araka izany ry amako milalo amin'ny tompo fanompona madio tsy misy painta fanompona miezaka manadio ny tenatsika mba tsy voasarivotry ny asan'ilay ratsy no tena fanompona azo antoka fa hananatsika fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra aza mety ho taon'ny ratsy isika ka na dia amin'ny fotoana am-piangonana aza dia ararotina anaovana zavatra hafa amin'izay mba mampifalifaly ararotina anaovana zavatra hafa amin'izay tsy mahasoa akory tsy mahasoa zany ary hitan'Andriamanitra izany rehetrarehetra zany ny dimy Paoly apôstôly olazaina amintsika aza mifanafikeloka rehefa manompo ny tompo amin'ny fahamasinana fameteza hifananitra sy hifanitsy ry havany malala sarotra zany isika ary tena marina tokoa fa zay izao no tokony hotsarovatsika Andriamanitra eo anilanao raha maka fanapa-kevitra ianao fa hanompo ny tompo amin'ny fahamasinana taddio fa manokatra ny varavaran'ny fiainanao ianao mba hidiran'Andriamanitra miaraka aminao ihany koa satria hoy ny voalaza masina aho ka aoka ho masina ihany koa ianareo andeha izao natao fetsika fenitra ry aho isanandro isanandro isan-tsegondra isan'ora na aiza na isika no manompo an'Andriamanitra dia andeha hoezahantsika ho amin'ny fahamasinana ny anatanterahana izany hoezahantsika ho tanterahana amin'ny asa hita maso fa tsy horesaka velana fisehosehoana fotsiny any ezahantsika tanterahana ny fahadiovampo tanteraka manoloana ny rehetra ezahantsika hoanana fitondratena madio sy mendrika ho ao anatin'izany rehetrarehetra izany ary dia matahaka ny mpanao salamo isika amin'ny salamo faraika amin'ny 5 andininy faharoa
isanandro angataka ny famelan'ny tompoka manao hoe sasao madio aho tompo mba ho afakeliko ary diovy aho mba ho afampatany. dia ho Petera, aoko masina ianareo satria masina ho tompo. Ny tompo masina mandrakizay fa ny mampalahelo isika atao me manoto isanandro mba tsy ho zany anitsika fa ny anarazany tompo amitsika dia mba ho masina tahaka azy isika ka nompo azy amin'ny fahamasina.